Ampifaliana indray no iarabananao izay manaraka izao fandarana izao ary ankasitrahana ny fandaminanao ny fandaram-potoananao ikasika ny fonao tokoa anay Jesosy ka tonga anao atsapa ny fanatrehany mandritra izao fandarana izao. Rainay izay any an-danitro, ianao lay raina ny lanitra sy ny tany, tombatombantsaka ny mpanjaka mefa ny zavatra rehetra, atolotra io anao irery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Ny tsy fahafezana amin'ny saina ka mahatonga no teo anatrenao ka tanana fona aminao zany ankehitriny misaotra aminao Jesosy satria afaka manatanteraka izao fandarana izao. Fezy no saina mba hifantokarana fahazavan-tsaina fa fanamazana azo amin'ny sainana ahafantarana ny sitraponao amin'ny alalan'ny teny rehetra izay ambara ka mba hitondra fiainam-baovao ho anay izany tononona sy angatana aminanao Jesosy ty mivavaka. Amen. Ny vanim-potoana iainantsika moa dia mahavalalana araka ny hitantsika farany teo dia miaino anatina vaninandro farantsika izay maneho fa tesitra ny diavolo, romotra izy ary misy fomba fiteny moa zany zay mamaritra mazava tsara le hoe mandrovitra izy ary mitady ny fomba rehetra amin'ny tany aloha satria mpamitaka izy mba hahatonga ny olona voafitaka. Ka io na mandinika ny saotra masina raha vao tsy mitandrina dia zava-doza no hitranga satria saotra masina dia manambara fa raha ho avy ny zanak'olona mo hahita finoana va izy. Zany hoe raha vao tsy mitandrina izany ao anatin'ny fitaka io zava-doza. Koa moa amin'ny alalan'ny resantsika teo amin'ny alalan'ilay teny, iza no miteny, iza no miresaka. Jesosy Kristy mialohan'ny anatanterahany asa dia nifady ny 7 andro sy 7 alina tany anefitra izy. Ary mazava ho azy fa rehefa vita izany dia raha ny fomba fijery dia nono io zany zao ary izay indrindra nahatonga ny devoly hakafana azy. Ary rehefa hoe tonga teo anatrehany devoly hakafana azy dia voalohany indrindra hoe nono io zao fa alao asaina mampiasa ny fahefana na amin'ilay fomba fiteny vahiny moa fa mahazatra hoe mampiasa ny pouvoir Andriamanitra azy io satria nono io ko. Dia zao nambaran'ny devoly hoe zao anty misy vato ty ianao manana fahefana ianao fa izao ataovy mivadika mofo io. Dia rehefa niteny Jesosy dia hoe voasoratra hoe dia zay ambaran'ny saotra masina ary zany mihitsy zany tsika amin'izao fotoana izao hoe tokony hoe inona no mitarika antsika, inona no ambarantsika, aiza tsika miandry eto amin'ity tontolo ity dia tsy inona fa nirehaka moa fiheveran-tena, ny fitadiavana amin'ny fananana, ny fikatsahana izay heverina ho filana, izay mampahory avokoa indrindra satria tsisy izay afaka mirehare hoe azo ny daholo ny zavatra rehetra fa milamina sy mirindra amin'ny fiainana. Ny tahotra ny mpangalatra mbola mangeja, ny tahotra ny mpandroba, ny tahotra ny faty satria zany zao ny Covid dia mamono indrindra na manan-katao ara zao maty. Tsisy ny nahazo antoka zany teo fiainana ity. Niara-ny ainitsika teto hoe tsy avy ny orana ary tsy afaka hanamboly ny olona fa rehefa tonga indray no tonga dia tondra drano ary betsaka ny olona maty nitsahan'ny tany tratran'ny accident nentin'ny rika. Zany hoe tsisy eto amin'ity fiainana ity tsisy antoka, tsisy antoka ho anao ny fahazahoana ny zava-tsoa eto amin'ity azotra masina dia manambara hoe inona moa ny soa azon'ny olona raha azony daholo zao rehetra zao fa very ny fanahy. Ary izay indrindra no mahatonga an' Jesosy hampianatra sy hitarika mba hananana an'izany fiainana vaovao zany satria raha ny vahaolana zany zay omen'ity fiarahamonina ity tsy misy eny, tsy zazana tenainy. Betsaka ny olona hoe mahita vahaolana fa ny olana teraka iny mbola be dehibe indray ary mbola sarotra. Ary izay mahatonga an' Jesosy
miantso hoe izy ny vahaolana. Ary amin'ny fomba hoana moa ny ahatonga azy ho vahaolana de izao ny teny izay ambara ao amin'ny Matthieu 1:12. Matthieu 1:12 ny 9:20 de milaza izy: makanesa ty ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavezitranetana fa izao no hanome anareo fitsarana. Fa maninona moa Jesosy no teny mankanesa, miantso ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mahavezatretana. Ny vanim-potoana misy atsika anie de am'izao fotoana zao de miasa 4:20 ora amin'ny 4:20 ora. Zany hoe tsisy fitsarana de kely akory ary. Kanefa io fitsarana io de tena ilaina. Satria rehefa reraka ara-batana anie ny olona de ny ara-tsainy tonga de misy fiantraikany ihany koa zay. Ary zay mampatonga ny tsy fahafehezana ny fihetseham-po sy teny-po io. Ary tsy mahay mandanjalanja ny teny sy ny resaka izay ho atao. Satria diso tafahoatra loatra ny arahana. Zany hoe anisany zany tsy ahafahana mifehy teny-po ny tsy fananana fialan-tsasatra. Zao mantsy raha vao miresaka ara-panangy de ny retsika ray manontolo no resana anaty amin'ny teny vahiny moa zany izy satria resaka teknika de hoe ny système nerveux. Ry zay mampatonga ny olona kizitana any am'izao fotoana satria manao tsy manana fotoana hipetrahana mihitsy angalana iny andiniha teny hieritreretana fa de miasa rotoroto ary ty fiarahamonina tika de rotoroto satria mitady zay heverinao mahafa-po tsy ahita fahafa-ponao vinanao vina atsatika ny fahafa-po. De zay mahatonga an'io fifandraisana simba io tsy fahaizana mandanjalanja na ny fomba fiteny na ny fomba firesaka tsisy afaka mifampahery araka ny tokony misy tsony de mikirotana ny fiainan'ny ankonana ary efa ny ankonana mikirotana de ny fiarahamonina mihitsy koa no misy fikorontanana. Ka zay mampatonga ny hoe ny vahaolana de ny fankanesana ao amin'i Jesosy. Sarotra nefa makany amin'i Jesosy mahita an'ireo zavatra mahafinaritra ny maso, zavatra mampilendalenda. Ireo karazana mozika na hira mampandihy satria zany ny ilaina mila amin'ilay fomba fiteny ilazan'ny tanora azy hoe mila mampidefolona kely. Ka zay le hoe mitady fahafinaretana. Fa iza ny tena nahita fahafinaretana tokoa? Fa avy zanana neny mitrangy. Reo zay hoe mandeha hoe mba miala voly mandeha mandihy mandra-pahaletana fa tsy fizana daholo rehefa avy any. Ary miteraka olona ao tokantrano satria jerena matory daholo ny ankizy. Tsisy manao raha tsony. Ary zany hoe ilay vahaolana zay omeny ty fiarahamonina ity zany vao maika mamiza. Mijery film mandritriny amin'ny andro alina. Film firy jeny tontolon'ny serasera moa na ity findaisany rehetrarehetra ity de manome ilimité manomboka amin'ny 5 alina. Ny torimaso mihitsy zany zao ny korontanina satria tadio tsara fa ao anatin'ny ny torimaso no mamerina amin'ny laoniny. Ny avy zany fa ny olona rehefa vizaka de tsy mahafehy na ny fomba fiteny na ny fomba firesany ary tsy mandeha araka ny tokony izy. Ary izay hoe zany ity tontolo ity amin'ireo karazana zavatra atao ary ny zava-doza de zao mamorona atao le olona. Ny hetsy tsy vita, ny hetsy indray atao. Tsy mbola vita indray de atao. Tadidio fa ny azahoana fahafaham-po de ny zavatra anankiray vita ary io vita tsara fa tsy maikamaika fa vita tsara. Izany hoe lay tontolo mihitsy zany no lasa mifehy ny fisainana anaraka izay omeny ty tontolo ity izay tsy hananana fitsarana. De zay mahatonga an' Jesosy miteny miantso izy. Miantso izy. De zao ny antsony mankanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy
mahafizafizahoany miaina le fitsara tsy ame fitsara ny ty tontolo ty faraky nambara hoe izy ara mitady hoe miasa tsakytsany fa ao am' Jesosy ao am' Jesosy ilay fitsarana de tsy na ny tianao resana voalohany indrindra izy anenina nanome zavatra rehetra ilainy izy nanome an'io fa izao lay tsy azao anaty ka raha mijanona eo am' Jesosy tokoa raha dina zavatra rehetra ary zay mihitsy zavatra mampanahy ny olona hoe raha ahoana tokoa zany mijanona mitoetra eo am' Jesosy zany satria zavatra ilainy io hoe mitoetra io hoe ahoana lay mitoetra satria zao nge no resahan Jesosy eo amin'ny mitoetra io ao am' Jaona 5:10 de zao mihitsy no ambarana ao amin'ny Jaona 5:10 de zao no ambara tomoera amiko ao amin'ny 4 Jaona 5:10 tomoera amiko ary zao aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy de toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko zany le fifandraisana iny tiano resana de zao raha te hitady fifandraisana miaraka am' Jesosy isika de tsy misy afa-tsy mifandaniana ny teniny irery ihany satria na zavatra mitranga rehefa mandinika ny teny dia mazava be ny ambaran'ny Jaona 5:10 Jaona 5:10 de nionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no ananareo fiainana manakizay ary ireny no manambara izany hoe rehefa mandinika ny soratra masina zany dia manambara de zao lay mitoetra eo am' Jesosy zany anie de tsy inona fa lay manokana fotoana andiniana ny soratra masina satria rehefa mandinika ny soratra masina ianao de ao ny anovozanao ny fahalalanitra momba an' Jesosy fa izao tsy manana fotoana intsony no andinany soratra zay ny hoe miadi-piainana ny rotoroto de avy eo omeny an'izao hoe fialana voly de mijery film sary mihetsika de jereo tsara anie lay teny resanao na ny zavatra omeny lay sary mihetsika tsisy mitondra am' Jesosy vomankara raha nytanina film tsara de film gidragidra de mitarika lolo gidragidra ary zay mihitsy no hoe tsy ena tsery mirina fiainy satria manalavitra ny antsony Jesosy avokoa zany lay fafinaretana rehefa ndraisantsika hoe tia ny fafinaretana mihoatra noho ny fitiavan'Andriamanitra ary mbola toy izy moa ny teny hoe manana ny endriky ny toe-panaraka amana zany hoe tiresana tiny de hoe lay fombafomba mpivavahana fotsiny izay tsy mitondra fiovana eo amin'ny fiainana fa de andeha ho any am-piangonana andeha hanao fotoam-bavaka fa lay fo tsy natolotra an' Jesosy ary zao mihitsy mantsy fitaka atao an devoly ataovy daholo ny fombafomba vana rehetra fa izao aza tolotra an' Jesosy mifonareo ary zay le fitaka atao an devoly ary zay mahatonga na ny kristiana ara dia tsy mahazo antoka ny amin'ny famonjeny vokatr' zay zavatra ivelambelan'izay fa Jesosy de ny fo ary zay mahatonga zay makanesa aty amiko ianarehetra zay mazava izao anome anareo fitsarana ka le makany am' Jesosy zany araky ny resantsika teo de voalohany indrindra aloha ao amin'ny teniny ao ny fankanesana am' Jesosy fa tsy any amin'ny finday any amin'ny écran plat any amin'ny karazana serasera rehetra any amin'ny tablety ny téléphone gamme smartphone sy ny rehetrarehetra fa mbola famitahana daholo zany ary zay hoe ny devoly mamitaka ary io famitahana io mba tsy ahitana hoe aiza le tena vahaolana tena izy ka hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fa zany me fitsarana ka rehefa mandinika soratra masina zany de misy fipetratakina de le fifantohana de tsy zavatra manelingelina fa rehefa zay no ataonao de iona am' Jesosy ianao mila toerana manokana ianao ionanao manokana am' Jesosy ianona azy alaviro daholo zavatra manelingelina rehetra reo mampiasa hery miasa manginina na miteny vaindy hoe influence fa manana fotoana manokana eo rana am' Jesosy eo tonga Jesosy any ary atonga anao atsapa ilay fiadanana izy amin'izay satria amin'ny alalany zay fanokananao fotoana manokana ho an' Jesosy zay de ankany aminy tokoa ianao ary omeny anao le tena fiadanana omeny anao le tena fitsaharana ka tonga anao atsapa
an'izay fiadanam-potiny zany ka zany fiadanana zany any dia ho tsapanao aho. Andeha ho faranantsika izao fotoana izao ka manasanao aho hanondrika anao fa hivavaka indray isika. Jesosy malalo, ny rotorotom-piainana dia mangejana indrindra ny ady sarotra sy ny ady-piainana rehetra. Ilay filana amin'izao zavatra mety tontolo ity dia mampahaolana Jesosy. Afao amin'izany Jesosy izay. Mangataka anao mba hanazava ny masom-panavy amin'ny anafananao masina. Mba ahafahana mahafantarana sira moa taroy izay anaiky izany ka hitondra fiainam-baovao anay izany. Hitondra fiadanao izay tady an'izany tokoa izay Jesosy. Ary mangataka ny hanomezanao an'izany. Tononona sy angatana amin'anao Jesosy tia mivavaka. Amen.